Ndaontsika tonga dia andray tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana toko 5. Galatiana toko 5 andininy voalohany. Galatiana toko 5 dia ny andininy voalohany. Galatiana toko 5 andininy voalohany. Ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana itsony. Ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika, ka tomoera tsara fa aza mety azon'ny zioga fanandevozana itsony. Zay koa ny zay zavatra zay no meno tompo ahy efa andro vitsivitsy zay tiana ho zaraina amintsika zay aty Mahajanga hoe mety misy fotoana zany ianao mahazo fanafahana vokatry ny tenin'Andriamanitra, kanefa raha vao tsy mitoetra tsara ianao dia tafaverina indray ao anatin'ny zioga fanandevozana. Zany hoe rehefa afaka indray mandeha dia mila miambina. Rehefa afaka amin'ny zioga fanandevozana. Inona ny zioga fanandevozana? Marobe ny zioga fanandevozana. Ny fomba rehetra, fomba mpivavahana rehetra, ny fametrahana amin'ny lalàna, fametrahana amin'ny didin'olombelona. Jesosy dia entitra mihitsy ao amin'ny Mateo toko 7:20 rehefa niresaka momba ny fariseo izay nilaza hoy Jesosy hoe mpiatsara velatsia ianareo. Ianareo rehefa ety ivelany dia miseho ho madio, fa rehefa ao anatinareo rehefa jerena dia feno rombaka. Ianareo izy dia tahaka ny fasana milalotra fotsy, fa ao anaty ozy izy dia tolapaty. Ianareo izy milaza mamezioga ho entin'ny olona, ianareo nefa tsy mahatondra azy. Ianareo dia mitazona ny falalahidin'ny fahalalana ary tsy omenareo ny afo zany. Idinareo sakananareo ny varavarana idirana any an-danitra, ianareo tsy mety miditra ary zay te hiditra tsy avelanareo miditra. Dia hoy izy hoe lozanareo fariseo mpanoradalàna, satria ny fariseo sy mpanoradalàna dia eto imolotra ihany, fomba ety ivelany, fa ny ao anaty tsisy fahadiovampo, ny ao anaty tsisy fanadiovan'ny rany Jesosy, ny ao anaty tsisy fiainana, ny ao anaty tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny ety ivelany no amboamboarina. Zay le antsoina hoe fiatsaram-belatsia. Ary tsy eken'i Jesosy mihitsy ny mpianatra, tsy eken'i Jesosy mihitsy zay rehetra manaraka azy ka iainao anaty fiatsaram-belantsika. Hoy Jesosy hoe ny mpanoradalàna sy ny fariseo dia mipetraka eo amin'ny fitoeran'i Mosesy dia aza manao zay ataony, aza manaraka anazy fa ohatra ny mpitary-bato vilam-bava fotsiny ihany izy, satria mametraka zioga izy le zioga nefa tsy zakany. Dia mametraka ny olona ambanin'ny lalàna, ambanin'ny fombafomba, ambanin'ny zioga maro isan-karazany. Dia hoy Jesosy hoe foana ny vavahanareo amiko raha ohatra nareo ka mampianatra ny didin'olombelona hosoloanareo ny didin'Andriamanitra. Mila mitandrina be zany tsika ry avako malala amin'izao vaninandro izay manakaiky ny fiverenan'i Jesosy ao, satria be dia be. Rehefa nantany ny mpianatra hoe mba lazao anay ny fotoana izay evinao, dia anisan'ny fanambarana lazain'i Jesosy, lazao anay ny fotoana hozy izy sy ny famantarana alalàna fa efa akaiky ianao dia hiverina. Dia inona nambaran'i Jesosy taminy hoe ahoana ny afantarana fa efa akaiky izy dia hiverina? Anisan'ny famantarana zavatra teneniny mihitsy hoe tamin'ny voalohany vao amaly ny mpianatra amin'izay izy, inona ny lazainy voalohany tao? Fantatsika ve? Ndao ary jerentsika ny Matthieu toko 4:20. Matthieu toko 4:20. Andininy voalohany. Ary noho ny ala teo ankianjan'ny tempolo Jesosy dia lasa nandeha, ary ny mpianany nanatona azy ampizaha azy ny rafitry ny tempoly. Fa izy namaly ka nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela isy vato ifanongoa eto ka tsy oravana. Ary nipetraka teo tendrombohitra oliva izy,
dia nanatona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro atongavan'izany sy izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperana izao tontolo izao. Zay ny fanontaniana napetraky ny mpianatra rehefa niteny tamin'i Jesosy izy. Lazao anay izay andro atongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperana izao tontolo izao. Dia inona ny zavatra lazainy voalohany, lazainy Jesosy voalohany 14. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandremba fandrao hisy hamitaka anareo. Zay ny famantarana voalohany lazainy Jesosy. Mitandremba fandrao hisy hamitaka anareo. Fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy, ka maro no voafitany. Zay zany famantarana voalohany. Toy any loha dia avy eo izy miteny hoe andready, filazanady, sy ny sisa sy ny sisa. Fa nisan'ny famantarana hoy Jesosy hoe manambara fa efa akaiky ny fiaviany sy ny fandravana zao tontolo zao ny famantarana voalohany dia hoy izy hoe hisy hamitaka anareo. Hisy ho avy hamitaka anareo, ilaza hoe Kristy. Dia maro izy ny iteny hoe avy amin'ny anaran'i Jesosy, izany Kristy, maro ny voafitany. Zay zany le famantarana voalohany hoe ampahafantarany hoe avy amin'i Jesosy izy, nefa Jesosy tsy naniraka azy. Ny tanjony dia anina? Hamitaka ny olona. Hamitaka ny olona, dia rehefa hamitaka ny olona dia anina? Ahatonga ny olona hiala ao amin'ilay fahafahana, ao amin'i Jesosy. Fa hijanona ao amin'ny zioka fanandevozana izay napetraky ny olombelona. Nohon inona? Nohon tsy fitomoerana tsara ao amin'ilay tenin'Andriamanitra. Dia miverina zany le izy any amin'ilay Galatiana 5 hoe ho amin'ny fahafahana ny antson'ny Kristy anareo ka tomoera tsara fa aza mety azon'ny zioka fanandevozana intsony. Miaraka amin'i Jesosy tsy indray andro. Miaraka amin'i Jesosy tsy ray volana. Miaraka amin'i Jesosy tsy embolana. Miaraka amin'i Jesosy tsy herintaona. Fa miaraka amin'i Jesosy dia mandrakizay. Miaraka amin'i Jesosy eto tany ny contrat miaraka amin'i Jesosy eto tany dia ohatra ny fanambadiana, tsisy fiafarany, fa aina ny fetra. Ona le hira anankiray zay hoe aina ny fetra ry tompo mpanjaka, aina ny fetra anarahana anao. Tsy andrakandramana zany io. Mandra-pahatonga Jesosy eny amin'ny raolanitra. Mandra-pahatonga Jesosy eny amin'ny raolanitra. Isy foana ady, isy foana fitsapana, isy foana mpaminany sandoka ho avy eo aminao, ka amily anao tsy ho amin'ity famarinany ten'Andriamanitra ity, fa anao fampianarana ohatra ny tao marina. Zay le voalazany ao amin'ny epistila hoe filazantsara tao marina. Rehefa miteny hoe tao marina zay, marina sa tsy marina? Diso zany. Fa hoy izy hoe tao marina. Zany hoe le tao marina dia manakaikaiky marina. Tsy tena diso be nefa tsy marina. Dia fitaka be ilay izy zany, fitaka be misy ilay izy eo ny ilatsika ny famindram-pon'i Jesosy, eo ny ilatsika ny fanahy masina mibitsika amintsika, eo ny ilatsika ny fanahy ny fahafantarana, na hoe discernement, fahaizana mamantatra hoe inona le fampianarana avy amin'i Jesosy Kristy, inona le tsy avy amin'i Jesosy Kristy. Eo ny ilatsika manana an'le fanambarana avy amin'ny fanahy révélation. Zany rehetrarehetra zany raha tsy mitoetra tsara ao amin'i Jesosy ianao isan'andro amin'ny vavaka, ianao rery ao an-trano, vao maraina, na amin'ny alina, na eny an-dalana, mibitsika Jesosy, miresaka amin'i Jesosy. Jesosy koa mamaly ianao avy eo mibitsika amin'ny fanahy masina. Raha tsy misy an'izay fifandraisana tsy tapak'izay ianao sy Jesosy mora avily ianao, mora voafitaka ianao, mora azo ny mpaminany sandoka ianao. Fitomoerana tsara zany dia zay, vavaka izay, isan'andro isan'andro. Ny fitomoerana tsara ihany koa dia zao, fandraisana an'ity ten'Andriamanitra ity tsy tapaka isan'andro isan'andro isan'andro. Zao nefa ny zavatra misy ary tena mampitahotra. Ty ten'Andriamanitra ity ihany ny ampiasain'ny mpaminany sandoka sy ny ampiasain'ny tena mpaminan'Andriamanitra. Marina sa diso? Dia ahoana ary samy ty ihany. Sam'izay voasoratra teo ihany ny resahana, sam'izay lazaina teo ihany ny resahana. Fa eo le tena ilana fanahy mamantatra, eo le ilana an'le bitsiky ny fanahy. Rehefa nantany Jesosy matsempianatra hoe ataon'olona iza moa ny zanak'olona, dia samy milaza teo daholo, sasany miteny hoe Eli, sasany miteny hoe Jaona mpanao batisa, sasany miteny hoe ny anankiray amin'ireo mpaminany. Samy milaza izay fahafantarany an' Jesosy. Fa tsisy izy ireny lazainy rehetrarehetra ireny. Jesosy tsy Eli,
Jesosy tsy Jaona mpanao batisa, Jesosy tsy anankiray amin'ireo mpaminany. Dia nanontaniana amin'izay izy nanontany mpianatra fa anareo kosa manao aho izy. Dia iza namaly? Petera namaly. Ao anao izy Petera. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Zany hoe eo amin'le fanontaniana napetraka Jesosy tamin'ny olona zany hoe ataon'olona ho iza moa ny zanak'olona teo dia efa samy nanana ny fijeriny. Samy nanana ny filazany. Zao no lazay ny ranona, zao no lazay ny itsy, zao no lazay ny izy. Raha miteny amintsika koa zao hoe ty manontany hoe ataonao isa moa Jesosy. Raha manontany ny olona eto mazaka ataonao isa moa Jesosy. Samy ilaza izay lazainy eo daholo, samy ilaza izay teneniny eo daholo. Fa inona ny tena marina? Iza ny tena izy? Dia ny hafarany dia Petera ny teny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Namaliany Jesosy azy dia hoy Jesosy hoe sambatra ianao ry Simona. Fa inona amin'izay ny nambarana? Tsy nofo amandranona nambaranao an'izany. Fa ninona? Ny raiko izay any an-danitra. Eno tsara ny zavatra tena tiana zaraina amintsika fa mila miambintsika izay efa ao amin'i Jesosy hoe misy zany le nofo amandraha. Io nofo amandraha io tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra io. Araka ilay lazaiko tamin'ny voalohany teny tsy mahafantatra ny fanambaran'Andriamanitra io. Sambatra ianao ry Simona, tsy nofo amandranana nambaranao zany fa ny raiko izay any an-danitra. Eo zany le ambara amintsika hoe révélation. Révélation zay dia avy amin'ny fanahy masina. Bitsiky ny fanahy mampafantatra anao hoe iza marina Jesosy. Petera na ian'izay. Iza nefa io Petera io? Io Petera io raha jerenao dia inona? Mpanjony io. Tsy théologien io a. Tsy déconne io a. Tsy loholona io a. Tsy mpiandry io a. Tsinitsinina io. Raha masiny olona. Raha mamaky ary ianao amin'ny asan'ny apôstôly, rehefa nilatsaka ny fanahy masina ka nitory ny filazantsara ny Petera, dia nanao fagagana tamin'le clé maina teo vavahadiny tsara endrika. Hoe izy hoe tsy manana vola fotsy, tsy manana vola mena omenanao, fa zay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Teo eo dia sitrana ilay clé maina. Noho ninona? Noho le hery sy fahefana avy any amin'ny Petera. Vokatry ninona? Vokatry ny fanahy masina izay nilatsaka tao aminy. Tamin'ny andro Pentecoste. Nanina latsaka tao aminy tamin'ny andro Pentecoste ny fanahy masina? Satria izy nankatoy ny tenin'Andriamanitra aza mihetsiketsika eo amin'ny efitra ambony andram-batra fihinanan'ireo hery avy any ambony. Nankatoy ny tenin'Andriamanitra izy. Fa ireo tsy nianatra tany amin'ny école biblika. Zay école biblika tsy haiko ny foronina, fariseo, ny sadoseo, ny mpanora-dalàna. Ireo tsy nianatra tany amin'ny resaka hoe faculté de théologie. Marina sady iso. Tsy nianatra tany ireo. Ary rehefa nanao ny fagagana io izy dia nisamborona satria nialona ny Sinedriona. Nialona ny mpitondra fivavahana tamin'izany. Dia niteny hoe nahoana nareo no mitory an'io Jesosy io izay nivonoana ahy nombona tamin'ny hazo fijaliana nefa natsangana tamin'ny maty. Dia hoy Petera hoe tsy noho izay mihitsy ny natsangana ny olona io tamin'ny maty fa ny anaran'i Jesosy izay nivonoanareo nefa natsangana tamin'ny maty. Norarana izy tsy hitory. Dia hoy ny lazain'ireo olona ireo rehefa nikalifie nanambarany amin'ny Petera hoe le olona tsy manam-pahalalana, illettré. Na amin'ny teny frantsay koa izy dia hoe idiot. Hainao zany hoe idiot zany? Idiot zany hoe olona tsy manam-pahalalana, tsy nahay fianarana, tsy nandihy fianarana, tsy nahalala n'inona. Nefa inona nalalan'i Jesosy? Inona nalalan'i Jesosy? Tany nilatsaka ny fanahy masina, tany niasa ny fanahy masina. Fa teo amin'ireo mpitondra fivavahana, tany amin'ireo mpahay lalàna, tany amin'ireo olona rehetrarehetra hoe nandray ny Torasy ny sisa, ny Jiosy, ny fariseo sy ny sadoseo, tsy nalalan'izany Jesosy zany. Fa tany amin'ny olona tsotra. Dia lazaiko izay Petera zany, mpanjono zany, olona tsotra zany, tsy nianatra zany, tsinitsinina. Zany hoe le fanambarana avy amin'ny fanahy masina io dia tsy miankina amin'ny hoe inona ny diplomanao, na ohatrinona ny volanananao, na manahoana ny faharipahaizanao, na manahoana ny fahapahalalanao, na manahoana firazananao. Tsy miankina amin'izany io. Halleloja! Ary soa fa tsy miankina amin'izany. Tsara Jesosy, tsara ny tompontsika. Ary zay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana hoe ny adala amin'izao tontolo izao ny fidian'Andriamanitra ampamainatra ny endry. Ny varazana amin'izao tontolo izao izay atao ho tsinitsinina noho ny fidian'Andriamanitra ampahafantarina ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny fahendren'izao tontolo izao. Izany hoe te hampahery anao te hamporisika anao amin'izao vaninandro sarotra izao. Mabe ny mpaminany sadoka, ny mpampianatra sadoka sy ny maro isan-karazany. Ny tena ataonao dia ny manetry tena eo amin'i Jesosy. Ny tsara ataonao dia ny matoky an'i Jesosy fotsiny hoe tena za Jesosy
tsy mahay aho, za Jesosy a tsy mahalala, za Jesosy a tena tsy fantatro io, fa za miankina aminao fotsiny, za miantehatra aminao, za hita hitoetra eo amin'ny teninao, dia ampafantatra anao momba anazy Jesosy. Tsy ho voafitaka ianao. Haleloia. Tsy ho voafitaka ianao, fa hitoetra tsara. Tany amin'ilay hoe tenin'Andriamanitra mantsy lazaiko teo hoe samy mampiasa an'ity daholo. Ny devoly rehefa mitaka an' Jesosy, rehefa akafanana Jesosy, rehefa avy vita batisa Jesosy a, dia nalaina fananadritra ny 7 andro. Dia rehefa nalaina fanahantany Jesosy, dia inona nampiasain'ny devoly akana fanahany Jesosy? Tenin'Andriamanitra ihany nampiasainy. Tenin'Andriamanitra ihany ny ampiasainy. Hoe raha ianao ary tena zanak'Andriamanitra, ranony ianao a, io ny vato. Teneny fotsiny io ivadika mofo. Dia mivadika mofo io. Dia hoy Jesosy hoe ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mofo ihany veloman'ny olona. Hoe izy ny teny hoe raha tena zanak'Andriamanitra ianao a, mirodona any ambany ihany. Fa izy ny teny hoe izy ny andidy ny anjeliny aminao. Hoy Jesosy za maka fanahany Jehovah Andriamanitra ao. Tiana lazaina amintsika amin'izao vaninandro sarotra zao a. Za tsy teny aminao hoe midira amin'ny école zao na mianara amin'ny théologie zao na arao ty fampianarana amin'ny internet zao ty, fa voalohany indrindra fanetrenao tena ao amin'i Jesosy. Voalohany indrindra dia ianao mangetaheta am-panahy hoe tena te halala marina anao a Jesosy, arovy a tsy ho voafitaka. Fa za miteny aminao fa tsy mamitaka anao i Jesosy io. Za miteny aminao fa tsy ahatonga anao voafitaka Jesosy, fa hiaro anao amin'ny jiolahy sy ny mpaminany sandoka. Haleloia. Tsy mahatoky Jesosy ary miazona hatramin'ny farany Jesosy. Fa ny teneniny amiko sy aminao dia zao, tomoera tsara mba tsy ho tratra ny zioka fanandevozana indray ianao, fa ho amin'ny fahafahana ny etsonanao. Ho amin'ny fahafahana ny etsonanao. Raha ty Galatiana toko 5 ty a, raha ny Galatiana zany e, raha ny Galatiana resahantsika dia zao, ny tao Galata zany a, reo Galatiana ireo a, nitorian'i Paoly ny tenin'Andriamanitra reo dia nibebaka. Rehefa nitoriana tenin'Andriamanitra reo a, dia nilazaina fa fahasoavana no namonjena, fa tsy avy amin'ny lalàna. Tsy avy amin'ny lalàna. Tsisy lalàna, raha ny lalàna no hanamarinana anao dia matimaty foana nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa fahasoavana no namonjena anao. Fahasoavana fotsiny no namonjena anao. Efesianina dia milaza an'izay hoe fahasoavana no namonjena anareo a ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy avy amin'ny asa fa andreo isirehare. Dia averiko ihany fa efa nitoriako tamin'ny heriny izay hoe ny fahasoavana dia zavatra nomena. Ny fahasoavana dia zavatra nomena. Ary le olona omena tsy mendrika an'le izy, fa dia nomena azy fotsiny a, izay le hoe fahasoavana. Dia ohatr'izay famonjen'Andriamanitra io amin'ny Jesosy Kristy, tsisy mendrika an'izany tsika fa nandova mpanota, fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ray eo amin'ny Jesosy Kristy dia nomena fotsiny ny fahasoavana, afaka voavelany eloka ao a, mandova ny fiainana mandrakizay ianao a, afaka ny amin'ny fahotana ianao a, ary nomena heriny ianao a, tsy ho andevo ny fahotana intsony. Zay le fitoriana tao amin'ny Galatiana. Fa avy eo amin'izay nisy ny sokosoko mangingina nanaraka avy ao aoriana rehefa avy nitory teny Paoly. Dia hozy indray zareo hoe tsy feno ny famonjena raha tsy forana raha ireo. Dia alao aloha nareo forana raha tsy zany tsy feno ny famonjena. Zany a le fitaka zany. Zany le fitaka zany. Tsy ampiana famorana hoe zay ianao vao tena voavonjy. Lalàna zany. Fa ny famonjena ozy izy dia fahasoavana, tsy misy zavatra avy aminao fa fahafahana avy amin'ny tompo zay. Nanafaka Kristy, Kristy nanafaka. Dia amin'izao fotoana anisan'ny tena fitaka ataon'ny olona dia ametraka anao amin'ny lalàna indray. Ohatra mametraka anao amin'ny andro, tsy maintsy sabotsy ianao vavaka. Tsy maintsy hoe io ilay sabata. Ohatra mametraka anao hoe tsy maintsy misaron-doha ianao, zay vao miditra am-piangonana satria tokony misaron-doha. Ohatra hoe tsy maintsy mandoha ny ampafolo-karena ianao, zay ianao vao mahazo fitahian'Andriamanitra rehetrarehetra. Lalàna daholo anie zany fa lazaiko anao e. Lalàna daholo zany lazaiko anao zany. Fa rehefa misy miresaka anao an'izany, tsy mahazo mihinana kisoa ianao fa sakafo maloto io. Raha tsy zany ianao dia tsy voavonjy. Dia inona daholo zany rehetrarehetra zany? Izany ve no mahavonjy hoe misaron-doha, vavaka sabotsy, mandoha fahafolo-karena, tsy mihinana kisoa, zay ve no mahavonjy? Fa raha manao andreo zany dia very. Raisika kely ny Timoty voalohany toko 4. Timoty voalohany a toko 4.
Timoty voalohany toko faefatra andiny voalohany. Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiembotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia. Hitanao zany zavatra zany. Ny fanahy milaza marimarina fa amin'ny andro aoriana dia hiembotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia, amin'ny fiatsaraham-belatsihy ny mpilaza laingy. Jereo tsara hoe fiatsaraham-belatsihy amin'ny mpilaza laingy. Misy zany mitory-teny dia mihatsara velatsihy fotsiny nataony eny ambony eny ary lainga ny totorany ianao. Andreo mibitsika aminao fanamasina dia ianao manana tolotsaina avy amin'ny fantatra anao amin'izay hoe mihatsara velatsihy, mamafy lainga ve ty olo ty sa tsy? Za koa afaka jerenao ohatr'izay koa, dinio izay zavatra lazaiko, ianao mamantatra azy, ataovy tsara hoe maranaraka ny ten'Andriamanitra ve zany lazaiko zany satria andininy faharoa, amin'ny fiatsaram-belatsihy mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fietreretany. Eo amin'izay ny andininy fahatelo, izay mandraratsy anambady ary mampifadianina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady malala marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana, satria amasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana zany. Ampahany zao io hoe zavatra rehetra nomen'Andriamanitra ozy izy dia madio avokoa raha raisina amin'ny fisaorana, satria amasin'ny tenin'Andriamanitra zany. Zay zao dia efa ampiandraisanao hoe aza-dalain'olona amin'ny resaka kisoa sy sisy zany ianao, fa ianao olona afaka ao amin'i Jesosy. Olona afaka ianao amin'i Jesosy. Halleloja! Rehefa tonga mpianatra dia niteny hoe nareo tao tsy manasa tanana, tadidinao iny teny iny. Dia hoy Jesosy hoe ngamo ny miditra vava mandoto, tsy mivoaka vava ny mandoto. Dia Jesosy zany tena niaro mihitsy hoe, ary Petera miteny any epistiliany hoe raha mihinantsika dia ho an'i Jesosy, raha tsy mihinantsika dia ho an'i Jesosy. Tsy ny hanina no ampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Fa ampianarin'ny tompo anao zay. So fitahan'ny olona amin'izany resaka hanina zany ianao. Madio avokoa ny zavatra rehetra, ary ao amin'ny Titos dia izy hoe ny zavatra rehetra dia raisina amin'ny fisaorana amasin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny fanekena vaovao ny plastika zao, zay aloha lazaiko anao, ao aoriana ny azo fijaliana. Halleloja! Misy famarinana lazaiko anao tena anafaka anao ty androany ty matsa zatra resantsika eto hoe ny fanafahanao amin'ny Kristy. Ny fanafahanao amin'ny Kristy tsotra fotsiny dia zao, ny olona ao amin'ny Kristy dia afaka amin'ny lalàna. Ahoana hoe? Ny olona ao amin'ny Kristy dia afaka ao amin'ny lalàna. Satria ny nahafatesan'i Jesosy Kristy dia aninona? Anafaka ny olona amin'ny fanandevozan'ny lalàna. Halleloja! Ahoana hoe nahafatesan'i Jesosy Kristy? Anafaka ny olona fanadevozan'ny lalàna. Dia ndao raisika ny Galatiana toko faharoa. Galatiana toko faharoa. Andininy fa 7. Galatiana toko faharoa andininy fa 7. Galatiana toko faharoa andininy fa 7. Raha izao dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna, mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Averiko raha izao dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna, mba ho velona ho an'Andriamanitra ahako. Inona dikan'izay? Ohatran'ny olona eto tany hoe misy lalàna mipetraka eo, le lalàna eo foana, dia le olona andevoziny lalàna. Fa ny vahaolana an'io dia zao, le olona mila maty, dia rehefa maty le olona dia maninona? Tsy mandaitra amintsony le lalàna. Azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Ary ny tenin'Andriamanitra io dia milaza marimarina mihitsy zay rehefa amin'izay ny andininy faha 20 hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho. Zay zany ny réalité. Zay ny fahamarinana tokony raisinao. Ianao io dia voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana. Ka rehefa voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana ianao, tsy mandaitra aminao tsony lalàna. Marina sady iso. Tsy mandaitra aminao tsony io. Zay ny finoana hoe maty ahako niaraka tamin'i Jesosy Kristy amin'ny azo fijaliana. Noho izany tsy za tsony ny velona fa iza ny velona atao anatiko? Kristy ny velona atao anatiko. Manana ny lalàn'ny fanahanay na ako. Amin'ny Romanina toko 9 misy an'izay. Lalàn'ny fanahanay na nanafaka amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Dia vakio indray any amin'ny Romanina toko 17. Romanina toko 17 Romanina toko 17.
andininy fahadimy. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia filan'ny ota izay noetsehan'ny lalàna no ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika avokatra ho amin'ny fahafatesana. Izay ny anankiray. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehan'ny lalàna no ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika avokatra ho amin'ny fahafatesana. Eo amin'izay ny fahagagana amin'ny 9:9. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika. Satria nanino tsika eo afaka tamin'ny lalàna? Satria maty ny amin'izay ny azonana antsika. Aleloia. Maty ny amin'izay ny azonana antsika. Zany hoe ianao zany izay ny mahatonga antsika te hitory foana ny herin'ny hazo fijaliana. Fa raha tsy mitory ny herin'ny hazo fijaliana tsy fantatrao ianao hoe maty ny amin'ny ota, maty ny amin'ny nofo, maty ny amin'ny lalàna ary mitsangana olombavao amin'ny Jesosy. Tsy manan-kely aminao intsony izay olona avy ihany ny ametraka anao hoe tia ny andro zao, hoe tia ny andro hitandremana, tsy maintsy tia, tsy mahazo manao nininona rehefa amin'ny andro zao satria ny sabaty, tsy mahazo mihinana kisoa, tsy mahazo misaron-doha, tsy maintsy mandeha amin'ny ritrano ry vao mahazo valim-bavaka, tsy maintsy mandrofa folo-karena vao mahazo famelan-kely. Zao no lazainao, za efa maty ny amin'ny lalàna. Ary za efa nitsangana vaovao ny amin'ny Jesosy. Efa ny lalàna ny fananay na mitondra anahy fa tsy ny lalàna napetraka teo aloha. Haleloia! Ho fantatrareo ny marina dia ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Haleloia! Raha mahatramitenika anareo i Jesosy dia ho mpianatra tokoa, ary ho fantatrareo ny marina dia ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Haleloia! Misy ke olona raha lasaina vavy dia mampalahelo mihitsy fa ohatra hoe amin'ny andro fivavahana anankiray izy misy fidirana inefatra ny fivavahana, mandeha ny fidirana voalohany eo izy. Tonga ny fidirana faharoa tsy mody izy fa mbola eo ihany izy. Tonga ny fidirana fahatelo mbola eo ihany izy. Tonga ny fidirana fahaefatra amin'ny après-midi mbola eo ihany izy. Satria tenenina hoe arakaraka ny janonanao elaela eo no azonao fitahiana. Arakaraka ny janonanao elaela eo no azonao fahasoava. Nefa ny janonanao elaela eo miala daholo izay volany aminao fa lasan'le mpitondra fivavahana daholo. Nampalahelo mihitsy le ranabavy tamin'ny herinandro zay rehefa nanao fampianarana zay. Zay ozy izy tao amin'ny fivavahana anankiray santoko zay tena nampijaly anay mihitsy fa rehefa tonga any zay tsy hisy vola tsony mandeha mody. Miantso olona ary hitsena any an-trano hoe aty mba alay vao ty fa tsy hisy vola tsony ety. Lany tao ampiangonana tao daholo le vola. Na ny frais andeha ody ara tsisy. Satria tenenina daholo zay azo fitahiana aloavo ny vola ohatran'izao. Zay te hanala fanadinana napitsoka ho afaka aloavo vola sala amin'izao. Fetiny reny androany no ny fitahian'Andriamanitra rehetrarehetra taminao manaova fanatitra ho an'Andriamanitra aloavo vola sala amin'izao. I Abrahama nanao fanatitra tsara indrindra, manaova koa ianao fanatitra tsara indrindra. Fa le fanatitra tsara indrindra zay any am-paosina ho any, any am-poketrana ho any, avoay daholo ohatrany nataony Abrahama. Dia azo fitahiana ianao. Inona zero boribory voaka ambaravarana. Andeha tongotra mody fa tsisy vola, reraka. Tsisy fitahiana azo. Tsy Jesosy no prezantena amin'ny olona. Le manafaka amin'ny fahotana, le manafaka amin'ny geja, le manafaka amin'ny fanadevozana, le manafaka amin'ny fatotra, fa fitahiana ao nampanantenaina. Zay mihitsy le lazain'ny Petera ao amin'ny epistilinao hoe mampanantena anareo, fahafahana reo. Fahafahana ao nampanantenaina, izy ary olona mbola voageja. Fa modimody fotsiny izy ary fahafahana. Izy mbola voagezan'ny fitiavam-bola. Izy mbola voagezan'ny fijangajangana. Izy mbola voagezan'ny fijejojejono. Izy mbola voagezan'izao rehetrarehetra zao. Fa za miteny aminao, zao ny lavazainy ny tenin'Andriamanitra. Ary zay ny mahatonga anay raha lasaina-bavy reto mitory aminao foana hoe ny herin'ny hazo fijaliana. Ny herin'ny hazo fijaliana. Inona raha mamaiky an'zareo reto amin'ity herin'ny hazo fijaliana ity? Inona raha mamaiky an'zareo reto amin'ny herin'ny hazo? Satria io herin'ny hazo fijaliana io dia lazaiko anao, namono anao le mpanoty io, namono anao le nandova oty io, mba tsy ho velona ho an'ny ota intsony ianao. Fa maty ianao nitsangana tamin'ny maty dia miaina amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy. Haleloia! Iverenana kely le Romanina 7 teo. Ho fantatrao ny marina, dia marina no afaka nanao tsy ho andevo. Romanina 7. Dia zao ny voasoratra. Raha resika ny andininy voalohany. Tsy fantatrareo vary rahalahy. Fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy. Lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy. Fa ny vehivavy izay manambady dia feheziny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Raisiny ohatran'ny fanambadiana zany le izy. Ny vehivavy izay manambady dia feheziny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy.
Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàn'ny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa ny vehivavy dia atao hoe mijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpijangajanga na manambady olon-kafa azy. Ary amin'izany ianareo koa rahalahiko dia efa natao maninona? Misy mana baiboly aho. Vakio mafimafy kely nge andiny faefatra hoe fanambarana manafaka anao mihitsy. Ary amin'izany ianareo koa ry rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna. No ninona? No ny tenan'i Kristy. Dia ahoana ny toyany? Mba ho vadiny afy ianareo. Dia izy izay natsangana tamin'ny maty mba avokarantsika ao amin'Andriamanitra. Haleloia! Azonao ve izany tenin'Andriamanitra izany? Averiko farany fa ho fantatrao marina dia marina manafaka anareo tsy andefa. Averiko farany fa ny teniko izay lazaiko aminareo izy dia efa nasy fiainana. Izany hoe isika ireo mantsy hifanena amin'ny olona be da be hany. Isika ireo mantsy hifanehatra amin'ny olona izay hampianatra anao foana hoe hametraka anao ambany lalàna, na hapetraka ambany fahasoavana sy ny fahafana ianao, tomoera tsara ao mba tsy hozogozona anao. Anisan'ny ahafahanao mitoetra ao dia anao mafiorina tsara amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Vakio tsara ireo manana toko fafito io dia zao ny lazainy. Ary amin'izany ianareo koa rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny amin'ny tenan'i Kristy mba ho vadiny afy ianareo dia izay natsangana tamin'ny maty mba havokarantsika ho an'Andriamanitra. Haleloia! Zay le sekren'ny azo fijaliana. Zay le sekren'ny azo fijaliana. Hoe izahako manota lavy ty, izahako maditra ty, izahako voagejan'ny fahotany ty, izaho anatin'ny fahazaran-dratsy ty, izaho tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra ty. Indrisy ozy Paoly, olo-mahatra, iza no anafaka amin'ity lalàna ny ota ity. Dia ozy hoe dera ho an'Andriamanitra. Rehefa mamaky amin'izay anao Romanina 9:9. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana amin'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Dia izay mandeha araka ny fanahy. Ao amin'ny teny gasy isa zay hoe izay mandeha araka ny fanahy zay, tsy diso fa. Any amin'ny baiboly any hoe Louis II any koa tsisy an'izay. Fa raha mamaky ianao zany hoe Martin na Osterwald dia any misy an'ilay hoe izay mandeha araka ny fanahy. Ilaina be zany ao amin'ny resaka hoe herin'ny azo fijaliana, fanafahana amin'ny ota, fanafahana fangejany nofo, ny fandehanana araka ny fanahy. Tsy azo entina amin'ny saina fotsiny sy ny mokondoha io. Fa raha avelanao ny nofo dia tsy maintsy raisinao ny fanahy. Tsy maintsy raisinao ny fanahy. Dia ny dikan'izay zany dia zao raiso amin'ny finoana hoe iny Jesosy nombona teo amin'ny azo fijaliana iny. Romanina 9:9 angatahako vakianao tsara rehefa any an-trano. Fa iny Jesosy nombona teo amin'ny azo fijaliana iny dia rehefa nombona teo izy dia za koa niaraka nombona taminy teo. Za le tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Dia rehefa niara-nombona taminy teo dia niara-nalevona. Zay ny dikan'le manao batisy iny hoe atao batisy amin'ny letika ianao dia atsangana. Satria mino ianao fa niara-nalevona le toetranao taloha tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa nitsangana Jesosy dia nitsangana koa ianao dia nitsangana fiainam-baovao amin'ny Jesosy. Dikan'izay izay lalàna rehetrarehetra sy fomba rehetrarehetra sy fangejana rehetrarehetra teo aloha teo tsy manan-kery aminao tsony. Satria raha vajerena ny kopia dia efa nisy acte de décès tao. Azonao ve zany? Dia rehefa misy acte de décès ao olona efa maty ve mbola kanao etra? Fantôme zay. Misy ny atao hoe fonctionnaire fantôme. Olona efa maty mbola mandray karama. Zany ny zavatra misy. Olona efa maty mbola voasoratra ny matricule any dia mandray an'ity aide rehetrarehetra ity. Nefa efa maty. Dia raiso ohatran'izay ilay izy. Olona efa maty ve mbola hotakianao vola, hotakianao zavatra rehetrarehetra dia davy ny lalàna. Tsy lazain'ny olona daladala ianao. Ny acte de décès rehefa io. Ho fantatrao ny marina dia ny marina na afaka anao tsy andevo. Ianao koa rehefa tonga ao amin'i Jesosy dia misy acte de décès ao. Alléluia! Sao dia mampatahotra anao zany acte de décès zany. Tsy mbola tapitra ny toriteny fa mbola mitoy fa za matahotra. Misy acte de décès ao. Ranona dia maty ny amin'ny ota. Oviana. Oviana Jesosy nombona tamin'ny azo fijaliana. Tany ianao dia efa maty. Fa tsy fantatrao ilay izy hatramin'izao. Azonao ve zany? Sao dia sarotra be zany ambarako anao zany. Tsy sarotra zany fa raiso amin'ny finoana. Misy fanambarany ten'Andriamanitra. Ianao mbola tsy maty akory dia efa voaomana Jesosy. Ianao mbola tsy teraka akory dia efa voaomana Jesosy. Ty zao tontolo zao ty mbola tsy voaforona, le zanak'Andriamanitra efa nomanina be tany aloha tany ho anao. Dia jerevo tsara io tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 9:1 na Romanina 9:7 io rehefa mijery eo anao ny verba, zany hoe ny teny ambara milaza zavatra misy,
dia zavatra efa lasa soratany tao passé. Dikan'izay le passé izay matoa passé dia maninona? Zavatra efa vita. Zavatra efa vita. Tsy misy mihitsy aho hoe nareo dia ho vonoina, nareo dia mbola hombona amin'ny hazo fijaliana, ianareo dia mbola ho faty. Fa ny voalaza tao dia hoe ianareo dia efa niaraka voaomby niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ianareo dia efa niaraka nombona taminy teo amin'ny hazo fijaliana. Ianareo dia efa niara-maty taminy teo amin'ny hazo fijaliana. Inona tiana lazainy? Efa fe. Zavatra efa vita le izy. Fa ianao tsy malala. Dia rehefa tsy malala ianao dia zay ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalany. Fa vakio tsara io ten'Andriamanitra amin'ny Romana io. Ianao zany tsy miteny intsony ataovy maty a Jesosy. Ianao rehefa maty. Ianao rehefa niara-nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ianao rehefa vita ny fanombononanao. Fa ny zavatra tao dia manaiky fotsiny ianao. Halleloja. Inona hoe zavatra tao? Manaiky fotsiny ianao. Inona zavatra tao? Mino fotsiny ianao. Hoe rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy nombona teo koa za. Inona fahazaratra tsy mahazo anao zao? Inona ny ota-mola malaky mahazo anao zao? Inona ny zavatra mola manandevo anao zao? Inona zavatra mola mamatotra anao zao? Zao fotsiny tena tiany Jesosy anao, mino ianao. Halleloja. Aza mba ho isan'izay tsy mino, fa mba minoho. Anisan'ny nanomezan'i Jesosy tsy ny mpianatra mihitsy ny tsy finoana. Ary Jesosy gakara fa rehefa mamaky ianao anatin'ny Baiboly dia ny olona hafa firenena ny tena nino. Ohatra zao le tandapa anankiray le narary ny zanany dia rehefa narary le zanany dia niteny izy hoe mbasitrano zanako tonga avy any amiko. Dia avy eo nefa izy tonga saina indray hoe tsy mendrika nidiranao any an-tranoko fa za olona manam-pahefana. Ary rehefa miteny fotsiny amin'ny olona baikoko hoe ndany ianao aria, dia ny anankiray teneniko hoe tia ataovy dia ataony izay. Dia mitenena ihany fotsiny ianao hozy Jesosy dia vita izay. Dia hozy Jesosy hoe gaga any amin'ny finoanao. Fa raha teo amin'ny zanak'Israely tsy nahita finoana ohatr'izany tsy nahita finoana ohatr'izany Zany hoe zavatra dia daviny tompo dia le mino fotsiny hoe inona ny ambarany. Ty tenako tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra ty efa nombona tamin'ny hazo fijaliana. Dia rehefa nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty io izay le acte 2 décès lazaiko teo. Fa ny vaovao mahafaly lazaina aminao dia misy ny acte de naissance vaovao. Halleloja! Azonao hoe zany? Misy acte de naissance vaovao. Ataontsika kapa hoe acte de renaissance. Zany hoe rehefa nahan'olo tena ho an'i Jesosy ianao, rehefa nibebaka marina ianao, nanaiky natao batisany rano ianao, niara-natsangana tamin'i Jesosy ianao, nilatsahan'ny fanamasina ianao, fianoan'ny fanamasina ianao, teo ianao le nateraka avy any ambony. Dia misy acte de naissance vaovao indray. Dia rehefa mitondra acte de naissance vaovao ianao, dia efa anao le olom-baovao amin'i Jesosy iny. Halleloja. Tsy resaka fotsiny zany na lasa anabavy fa tena fiainana zany lazaiko anao zany. Ary zay mahatonga le tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana 4:10 hoe raha misy olona ao amin'ny aiza zay ihany. Fa tsy hoe raha misy olona ao amin'ny tantely ratsimba. Raha misy olona ao amin'ny miomana, dia olom-baovao izy. Tsy miomana ny toriana aminao. Tsy tantely ratsimba ny toriana aminao. Izay dia feo mikikaka fotsiny avy any amin'ny alehana ihany anambaran'i Jesosy, anambaran'i Kristy, fa zay tsy anambaran'ny tenanay. Nomeny tompo fanomezam-pahasoavana zay, nomeny tompo teny zay, nomeny tompo hafatra zay. Ary zay dia hiprezante an Jesosy aminareo fa tsy hiprezante anay tenanay ho aminareo. Zay ny ankamaroany mampalahelo fa ny amin'izao fotoana dia tsy misy hoe raha misy olona amin'ny Kristy fa miteny hoe tao amin'ny fiangonako nge nahafaka anao hoe, tao amin'ny trano fivavahako tao nge nahafaka anao hoe, tao amin'ny fikambananay tao nge tena nahafaka anao io dia mamety tety moral anao. Zao no lazaiko anao, tsy olombelona nanafaka anao, tsy trano fivavahana nanafaka anao, tsy atoko-pivavahana nanafaka anao, tsy pastera nanafaka anao, tsy bisopy nanafaka anao, tsy apôtra nanafaka anao, tsy ny lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin''Andriamanitra nanafaka anao, tsisy nanafaka anao reo, tsy zany nanafaka anao. Fa hoy ny voalaza hoe raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izy io zanaka io, Jesosy Kristy io. Korintiana 4:7-8 dia milaza hoe ary ny tompo izany fanahy izany. Ary izay hitoeran'ny fanahy ny tompo no hitoeran'ny fahafahana. Halleloja. Aza mitady fanahy hafa raha lasa anabavy hoe anaraka amin'ny pastera foana mba azo fanahy amin'ny pastera, mba anaraka amin'ny bisopy foana mba azo fanahy amin'ny bisopy,
anaraka zahako elève paster, anaraka ny paster foana mba azo fanahy ny paster. Fanahy ny tompo ny resahana aminao eto, dia ny fanahy masina zany, fanahy Jesosy Kristy. Halleloja! Raha nanao filazantsika ny fanambarana rehetra rano hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao, hitoriana aminao ny fibebahana, ny fanalana fahazaran-dratsy, ny fatahorana an'Andriamanitra, ny fiverenana Jesosy, dia izay tokoa ny tena toriana aminao. Mampailo ngefa be da be ny olona milaza mivavaka nefa mbola andevony fahotana, mbola mandaingalainga kely foana. Ohatra hoe atsona telefony ianao dia miteny ianao, za zao ary aty ambondrona zao nefa ianao ery amboro, nefa ianao amin'io kristianina, ianao nefa amin'io milaza fa zanak'Andriamanitra. Mandaingalainga foana anaty telefoninao, tratra foana ianao rehefa asain'ny tompo, atoron'ny tompo e, mamoroporona foana. Tsy amintsika zanak'Andriamanitra tsony zany. Tsy tokony ho lalàna aminao tsony manota rehefa ao amin'i Jesosy ianao. Tsy lalàna aminao tsony zany. Tsy lalàna anao mijangajanga, tsy lalàna anao mandainga, tsy lalàna anao manao kolikoly, tsy lalàna aminao manao risoriso, tsy lalàna aminao ny mijejojejo, tsy lalàna aminao ny makahala, tsy lalàna aminao ny tsy mamela eloko. Tsy lalàna tsony zany. Fa reny efa olona taloha ny tratran'ireny, dia le olona taloha tratran'ireny efa maty. Nanina le olona tratran'ireny taloha? Efa maty. Fa le olona vavaontsagana tsy mahay mandainga tsony. Le olona vavaontsagana tsy mahay mankahala tsony. Le olona vavaontsagana tsy tia kolikoly tsony. Le olona vavaontsagana tsy tia mandaingalainga tsony. Aiza ny olom-baovao eto Madagasikara? Aiza ny olom-baovao eto Mahajanga? Io olom-baovao tsy resaka mamadimadika palitao amin'ny antoko politika io, na mamadibadika mitetitety ty fiangonana rehetrarehetra ty. Tsy olom-baovao mihitsy ianao raha hitetitety atoko-pivavahana maro isan-karazany. Raha atoko-pivavahana ny arahanao, raha fiangonana ny arahanao, raha fikambanana ny arahanao, raha olombelona ny arahanao, tsy olom-baovao zany ianao, satria mbola nofonao foana zay. Fa raha Jesosy Kristy no arahanao, eo ianao le olom-baovao dia olona afaka ao amin'i Jesosy Kristy. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Ho amin'ny fahafahana ny antsonanareo, aza mety ho fitahana tsony ka asiana zioga indray. Aza mety intsony. Halleloja. Zay raha tonga eto Mahajanga, hitoranao amin'ny fahafahana. Fa rehefa hitoranao amin'ny fahafahana zay tsy metraka lalàna anao indray hoe tia indray ny lalàna vaovao. Lalàna vaovao petraka aminao dia lalàna ny fitiavana an' Jesosy. Halleloja. Lalàna ny fanahanaina. Ny fanahy masina no mitarika, tsy andevony ota intsony. Tsy andevony fahotana intsony. Zany ny ao amin'i Jesosy Kristy zany. Zany ny ao amin'i Jesosy Kristy zany. Maty, nitsangana tamin'ny maty, manana zay hoe fahaterahana vaovao avy any ambony zay. Dia zay mahatonga Jesosy ny teny mihitsy hoe raha tsy ateraka indray ny olona, tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Za nge lazaiko anao fa raha olona manam-pahaizana zany tsy ory an'izany tsika eto Madagasikara. Raha olona manatsaina sy mahala-pahalalana zany tsy ory an'izany tsika eto Madagasikara. Be da be ny gasy manatsaina, mahiratsaina, malala mahay. Fa zao le tahotra an'Andriamanitra ny tsisy. Le fatahorana an'Andriamanitra ny tsisy. Hanika, ty kely, ty tena, mamitaka, mangalatra, mandrobo, fa tsy entina nasoavana ny hafa le izy. Satria nahoana? Mbola tsy nateraka avy any ambony. Satria nahoana? Mbola tsy niara-maty tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Satria nahoana? Mbola tsy niaona tamin'i Jesosy. Fa rehefa olona miaona amin'i Jesosy zany raha lasa anabavy, tonga dia miaiky ny fahotana zany. Ny olona miaona amin'i Jesosy zany tonga dia rikoriko fahotana zany. Ny olona miaina amin'i Jesosy zany ohatra ny Zakaiosy niaona tamin'i Jesosy. Tsy nila nyteny firy Jesosy fa tonga dia izy nitonga saina hoe nangalatra ako atsasafananako omeko malahelo raha nisy azoko tamin'ny sarariny onerako avy efatreny zany. Zany hoe ny tena zava-dehibe le fanafahanao amin'i Jesosy ary ny fitoeranao tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Halleloja. Mila reglena kely zany. Zavatra misy eto zany dia zao anankiroa ihany zavatra misy eto amintsika miresaka zao. Na ianao efa ao amin'i Jesosy Kristy, fa mbola tsy malala ianao hoe olona afaka ianao amin'i Jesosy mbola tsy malala ianao an'leriny azo fijaliana hoe niaraka maty tamin'i Jesosy dia niara-natsangana tamin'ny maty, dia mbola niefitra ny tenanao an'le mbola mandeha amin'ny herin'ny tena ihany ianao. Fa tsy mino ianao hoe niara-nombona tamin'ny azo fijaliana dia niara-natsangana tamin'i Jesosy. Na ny anankiray tsy mbola niaona tamin'i Jesosy misy ianao, fa manaranaraka toko-pivavahana, tsy mbola nibebaka zany ianao e. Zay ihany ny zavatra misy eto. Fa ny ampahafantarina anao zavatra ataonao zany androany dia zao. Raha tsy mbola nibebaka ianao
te azo ny fiainana mandrakizay ianao, tianao niaraka hatrany an-danitra miaraka amin'i Jesosy rehefa iveriny Jesosy, tianao ny ho voasoratra any an-danitra ny anaranao, ary tianao ny anana fiainana mandrakizay ho afaka amin'ny fahotany eto tany, mibebay ianao, mibebay ianao. Ekeo ny fahotanao, ekeo ny mampanotanao, ekeo ny rahan'i Jesosy manadio sy manamarina sy manamasina anao, ary meteza no ateraka avy any ambony. Izay ny anankiray. Ny faharoa, raha ohatra ianao ka efa ao amin'i Jesosy nefa mbola andevolevony fahotana maro isan-karazany, izay ilay mitomo era tsara. Iza ny tena fidinao e? Iza ny tena arahanao e? Bala sa Jehova? Fa zay ny tamin'ny andron'ny Eli tamin'ny andron'ny Eli, fidionareo anio amin'izay e. Raha Andriamanitra ibala, raha ibala ny tena Andriamanitra dia izy no arao. Fa raha ohatra ka tsy ibala no Andriamanitra fa tena Iave no Andriamanitra dia izy ny tena arao. Fa ny mavoantsika koa dia misababaka. Misababaka, sady an'izao tontolo izao tsika, sady an' Jesosy koa tsika. Fomban-drazana zay mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra tsy avelantsika, tsika sady mivavaka ihany. Ny fomba zao tontolo izao zay halan'Andriamanitra dia tehirizitsika ao ihany, tsika sady mivavaka ihany. Dia ahoana io raha sady tazominao ny atony, sady tazominao ny ato ka memisitony reo? Ahoana? Tapaka ianao, rovitra. Halleloja! Fanahy ianao tonga dia zato isan-jato an' Jesosy. Ary io izay fomban-drazana tsy mety rehetra. Ary io ny sampy. Ary io ny fomban-drazana rehetra. Hoy ny voalaza. Fa ny razanao tsy mahavonjy ianao. Marina fa ino niteraka anao olombelona. Fa nisy niteraka anao zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Olom-baovao amin'i Jesosy Kristy. Na hankahalanao ary ny ray aman-dreninao, hankahalanao ny mpiray-tam-po aminao, hankahalanao ny fianakaviana. Nefa ianao manao sitrapon'Andriamanitra, aleo hankalain'ny olona fa hankasitrahan'Andriamanitra. Toy izay ho tian'ny olona, afinaritra ny olona, nefa ho halan'Andriamanitra. Anjaranao ny safidy. Fidionareo anio ary izay hotomponareo. Na ny Andriamanitry ny bala, sy ny Andriamanitry ny Amalekita, ny Anakita, ny Jebosita sy ny maro isan-karazany. Na ny Andriamanitry i Abrahama sy Isaka ary Jakob, Jesosy Kristy. Fa raha izasy ny akohona kosa dia hanompo an' Jehovah zay. Raha izasy ny akohona kosa dia hanompo an' Jehovah zay. Sambatra nge zany hoe olona afaka ao amin'i Jesosy zany, raha lasaina pavy. Marina. Sambatra zany hoe olona afaka ao amin'i Jesosy zany. Ary izay hoe liberté ao amin'i Jesosy. Liberté ao amin'i Jesosy. Raha ny amin'ny tokom-pivavahana zany ianao hoe ny fombafomba, tsy maintsy manao lobaka ianao mitory-teny. Zay. Dia tsy maintsy manao kiraro be ianao rehefa hitory-teny rehefa makany am-piangonana. Dia nahandro mamay ohatry n'inona firy degré ara tsy maintsy manao palitao, kravaty, sisisy, nefa ny andro rehefa mamay. Rehefa olona afaka ao amin'i Jesosy ianao a, tsy voagejan'izany intsony ianao. Halleloja. Rehefa olona afaka ao amin'i Jesosy ianao a, tsy ao ambany lalàna sy ao ambany fomban'ny olombelona. Rehefa te hitory eny an-dalana ianao dia afaka mitory, satria ianao nomena ny fanamasina. Fa tsy mbola hitakiana hoe ianao nga efa nianatra mpitory teny. Aiza ny karatra mampitory teny ianao, zay ianao vao mitory teny. Jesosy Kristy tsy namea karatra mpitory teny zany, fa Jesosy Kristy tonga dia nampianatra fotsiny dia namea ny fanamasina. Raha misy olona marary eny an-dalana, izao famantara zao no anaraka ny izay mino aninona ametra tanana ny marary izy eo sitrany reny, izay mino izy fa tsy hoe izay mpiandry. Halleloja. Fantatrao marina, marina nafaka anao tsy andevo. Iza ny mino eto? Ametra tanana amin'ny marary ianao dia ho sitrany reny. Amen. Tsy misy hoe andraso aloha fa mbola tsy niomana, andraso aloha fa zay tia ny akanjo fotsiko, andraso aloha fa zavatra mbola tsy ato ny saron-dohako. Vao mandeha fotsiny ianao misy mila ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny. Amoaka demonia amin'ny anarako izy dia ho afaky reny. Zay mino aho ny asa ataoko no ataony koa izy Jesosy, ary anao asa lehibe no zany asa izy. Zao lazaiko anao a, mahatonga ny fiangonana tsy mirehatra, mahatonga ny asan'Andriamanitra tsy tena miroborobo, mahatonga ny fahazavana tsy tena mirehatra, mahatonga ny olona tsy tena mahita ny voninahitr'Andriamanitra hoe misy fanasitranana, misy fibebahana, misy fanafahana, misy fiasan'ny fanamasina mahery vaika, misy olona mibebaka marina, mahatonga ny reny tsisy dia satria ny olona mbola fangaroaro. Satria ny olona mbola mametraka lalàn'olombelona foana, mametraka fombafomban'olombelona foana, mametraka didin'olombelona foana, fa tsy mametraka an'ilay tena hoe inona ilay tena didin'Andriamanitra, inona ilay tena sitrapon'Andriamanitra, tsy fangaroaroko amin'ny fomban'olombelona. Halleloja.
fa tena hoe inona le fanahy ny fahafahana, inona le siripon'Andriamanitra. Mahafinaritra be le fahafahanao amin'i Jesosy. Afaka ianao, afaka amin'ny lalàn'ny ota. Tsy andeha voafahotany zany intsony ianao. Hoy Jesosy hoe itsahanareo ny maiko ka itsahanareo menarana. Inona ny atao hoe menarana? Ny atao hoe menarana dia ny fampianaran-diso. Satria ny menarana no namitaka ny Eva tao amin'ny Saedena. Dia amin'izao be da be koa mola menarana mipotrapotra eny. Fa efa nomeny tompo fahefana ianao hoe anitsaka menarana ianareo. Haleloia! Anitsaka maiko ianareo. Tiana lazaina aminao dia izao. Rehefa tena miditra marinao amin'i Jesosy ianao dia fantatrao hoe ty tsy izy, ty izy, ty tsy izy, ty izy, ty izy, ty tsy izy. Ampahafantariny ny fanahy masina anao zany ary dia hitsahanao izay tsy avy amin'i Jesosy. Haleloia! Ny avy amin'i Jesosy tsy maintsy mifototra amin'ny fibebahana. Nitory fibebahany Jaona mpanao batisa alohan'ny hatongavan'i Jesosy. Nitory fibebahany Jesosy rehefa tonga teto tany. Nitory fibebahana ary Petera rehefa tonga teto latsaka ny fanahy masina. Nitory fibebahana ny mpianatra rehetra rehefa latsaka ny fanahy masina. Raha tsy mitory fibebahana ny mpitory anankiray, ny fiangonana anankiray, tsy manindrahindra ny fibebahana, tsy izy zay. Satria tsy maintsy mandalo amin'ilay acte de décès iny ianao, zay vao misy acte de renaissance. Halleluja! Fa mamitaka anao izy raha tsy ampibebaka anao. Mamitaka anao izy raha teny aminao fotsiny hoe tsara ianao, olona mendrika ianao, olona mety ianao. Kanefa olona tsy mibebaka. Ny olona mibebaka ihany mahazo ny fanahy masina. Ary ny olona manana ny fanahy masina ihany tsy ho voafitaka. Ary ny olona manana ny fanahy masina no atahotra an'Andriamanitra ary andeha amin'ny famarinana. Lasa atoky ianao amin'ny fitantanam-bola. Lasa atoky ianao amin'ny fitantanana fitaovana. Lasa atoky ianao amin'ny fiandreketana amin'ny orinasa. Lasa atoky ianao amin'ny zavatra rehetra ataonao. Noho n'inona? Noho ny fanahy masina milatsaka ao anatinao. Lazaiko anao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito ao, toko faheninao. Rehefa nisy taona anankiray hoe tena be da be le asa ary misy taona ny mpianatra mizara sakafo ho an'ny kambotsy ny mpitondra tena. Dia hoy Petera hoe tsy mety aminay raha hiala fampianarana zay dia andeha hizara mofo sy hizara kanjo ho an'ny kambotsy ny mpitondra tena. Fa hoy Petera hoe aleo zay hijanona amin'ny fampianarana ihany. Fa mifidiana olona eo aminareo zay lehilahy endry, lehilahy feno fanahy masina afaka iservira, anome hanina sy anome akanjo. Ino ry olona fidiana io? Io le antsoina hoe dekôna. Ny olona fidiana dekôna tamin'ny andro ny mpianatra tamin'izany nahatongavan'i Jesosy teto tany tao aoriana kely nalasany Jesosy. Ny olona fidiana diakona dia olona feno fanahy, olona endry, olona tsara laza. Zany ny olona fidiana ho diakona satria mandeha araka ny fanahy ny ilaina. Ny olona fidiana dekôna amin'izao fotoana dia zay manamana-pahaizana, zay manamana-bola, zay afaka mametraka caution, ohatrinona napetraka ao fidiana dekôna. Lasa imamona ny manjaka ao fiangonana. Raha vao mamona ny manjaka ao, za miteny aminao mitsoa atao ianao fa tsy asa aminao fanahy. Tsy ampahery anao ny fanahy. Raha vao mamona ny manjaka ao. Fa olona feno ny fanahy ny ilaina. Jerevako hoe Stefana. Stefana zany ny dekôna. Olona feno ny fanahy zany. Fa rehefa nitory teny zany, ny asa ny fanahy. Ary tena ny asa mihitsy fa tsy nazaka ny olona dia nitorabato azy. Tsy izy feno ny fanahy. Izaho koa manoro anao. Raha tsy te ho voafitaka ianao, mila ny fanahy masina ianao. Manana anao ny fanahy masina nefa mibebaka ianao tsy mitahiry fahotana ianao mankatoa ny tenin'Andriamanitra ianao. Manana anao ny fanahy masina mankatoa ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanahy masina dia omen'Andriamanitra an'izay mangataka sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jaona, filazantsara. Ary ndraiky ho tia anareo ary ara-onina ao aminareo zay. Zany hoe ny anisan'ny ampisy an'le fiasan'ny fanahy masina be da be ao aminao dia ianao mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Fa raha ianao mbola minisy mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia tsy aso aminao ny fanahy. Aleloia! Iza ny te amotsitra fahotana androany, avotsory ny fahotana, fa manakana ny tavan'Andriamanitra io. Zay le hoe tomoera tsara. Romana 12 dia milaza mihitsy hoe aoka antsika hanala ny ota malaky mahazo antsika dia hiara-iazakazaka amin'ny fiazakazahana. Mila miala ny fahotana rafako raha te mbola hiasa aminao ny fanahy. Ialao ny fahotana, antosiro ny fijangajangana, ialao ny lolo-po, ialao izay fahotana rehetra. Amin'izao ora sy fotoana izao dia Jesosy miteny aminao
Amin'izao rastao zao Jesosy mibitsika aminao dia manondro aminao hoe ty elana, ty elana, ty elanao, ty tsy andehananao tony, ty tsy ataonao tony, zao. Raha miteny aminao ny tompo androany zao ankehitriny zao, aza manamafy ny fonao. Aza manamafy ny fonao. Farakaraky ny anekenao, ny esan'ny fanamasina aingana be aminao. Raha mola andevon'ny fahotana ianao eto, tsy normal zany manana an Jesosy zany ka andevon'ny fahotana. Raha manana an Jesosy ianao, raha tsy manana an Jesosy ianao, normal ianao raha andevon'ny fahotana. Satria ianao tsy mbola manana an Jesosy. Fa raha manana an Jesosy ianao, ny antony natokava Jesosy teto tany dia ny amotika ny asan'ny maizina. Epistiliny Jaona voalohany toko faharoa, amotika ny asan'ny maizina. Ary ny ao amin'ny zanak'Andriamanitra tsy mahay manota intsony izy. Satria ny vo mitoetra ao amin'Andriamanitra. Ny von'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao. Lasa misy tenin'Andriamanitra ao anatinao. Dia io no manindry an'ilay nofo. Tsy anao ny sitrapontsony, fa anao ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava aminao ve zany teny rehetrarehetra zany? Iza ny vonona hiala amin'ny fahotana? Tena hoe sérieux ty androany ty. Sérieux zao eto Mahajanga zao. Naniraka anay avy lavitra Jesosy. Tsy hitondranao aminay amin'ny fivavahana, atoko fivavahana, fa hitondranao amin'ny Jesosy. Jesosy rehefa naniraka ny mpianatra hoe mahita zana-boriky mifatotra ianareo izay tsy mbola nisy ny taingana, vao izy dia eto aty amiko. Ianao izay mifatotra izay. Ny amahananao tsy hitondranao eto amiko na eo aminay. Ny amahananao dia nitondranao eo amin'ny Jesosy Kristy. Tsy anao détournement zay, tsy anao déviation zay, ka mily anao eto aminay. Fa mitondranao zay dia eto amin'ny Jesosy, dia miaraka makeo amin'ny Jesosy tsika. Afoizo ny fahotana ravako. Afoizo ny fahotana. Afoizo ny fahotana. Za tsy te hanondro hoe mitsangana zay hiala fizagazagana, hiala amin'ny fanompo-tsampy, hiala amin'ny ody ratsy, hiala amin'ny ino dizy teo, tsy fitiavana, lolo-po, fa misy an'izany be da be ato. Fa mitsangana fotsiny ianao Mitsangana fotsiny ianao Manafaka anao Jesosy. Mitsangana fotsiny ianao mpitoerana eny, zay manafina fahotana tsy ambinina, zay mitsotraka mafoy azy, no mahazo famelan-keloka. Fanafahananao zao rehetra. Ary ny fijoroanao io, dénoncenao ilay satana. Dénoncenao ilay ratsy. Ianao miaiky eo anatrehan'ny olona, ary ianao miaiky eo anatrehan'i Jesosy, ary ianao manaiky hoe mandahy, tsy anaiky an'io intsony. Jesosy mamery anao. Halleloja. Tonoina eo anatrehan'i Jesosy le fahazaran-dratsy. Tonoina eo anatrehan'i Jesosy le ota. Mitsangana ianao. Na ny avato, na ny avato, na ny avany. Rehefa misy fahotana ka mila elana, mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Tu es le maître, je veux être celui que tu veux que je sois. Tianao Jesosy ny maître. Za Jesosy te ho araka le sitraponao. Mivavaha ianao eo am-pitoerana eo am-pitsanganana eo. Mivavaha fotsiny ianao hoe tena hanafaka anao Jesosy. Efa vitany roa arivo taona lasa ny famonjena. Efa vitany 2 arivo taona lasa ny fanafahana. Raha ny zanaka ao nanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Halleloja. Dia mivavaha anao a Jesosy hoe ifony ny fahotana, fa mamela anao Jesosy, ary tsy andasanao ny amin'izany izy. Mivavaha, mivavaha. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre des joies et des peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître de tout mon être. Alléluia. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté.
Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Soratra eo. Sorany amin'reto olona mitsangana reto miaiky ny fahotana. Ary mamelany zany eo aminao. Sora Jesosy fa tsy avy antsony marina ianao fa ny mpanota baibebaka. Ny ranao manafaka azy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary ny herin'ny fananaina, lalan'ny fananaina no mitondra azy. Tsy ho andevon'ny ota intsony. Fa efa olom-baovao aminao Jesosy. Halleloja. Sotrany amin'ny fiasanao Jesosy. Hitoetra tsara eo aminao izy ireo. Ka sy eto asiana zioka fanandevozana intsony. Fa iaina amin'ilay fahafahanao aminao Jesosy. Halleloja. Sotra Dado. Natsony ny tompo ianao hitory filazantsara. Mandehana amin'ny herin'ny fanamasina. Natsony ny tompo ianao mampianatra. Mandehana amin'ny herin'ny fanamasina. Miankina amin'ny Jesosy irery ihany, tsy miankina amin'ny olombelona. Natsony ny tompo ianao hikarakara ny ankizy. Mandehana amin'ny herin'ny fanamasina. Tsy miankina amin'ny olombelona. Ary izay bitsiky ny fanahy, izay fampianaran'ny fanahy, fa tsy didin'olombelona. Ampianaran'ny tompo ianao hikarakara ny tanora, mandehana amin'izany herinao zany. Andeha amin'ny famasinana sy antahotra an'Andriamanitra. Amen. Afaka mahazo toerana tazomy ny fanafahana meny Jesosy ianao. Zay ilay izy teo amin'izay tomoera tsara, tomoera tsara. Iza mbola tsy nanolo tena ho an Jesosy, iza tsy mbola vita batisa eto ka teo atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola nisy tsy vita batisa ve? Misy teo atao batisa ve? Mba tsangano kely hoe ny tanana. Ray. Ankoatran'izay, zay afaka mijanona kely ianao rehefa avy eo dia miresaka tsika rehefa avy eo.